Manoloana ny fandavan'ny OVEC ny filatsaka ovidin'ny lisitra tiako i Madagasikara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna noho ny tsy fahampiany atota taratasy sy fanambarana ny fandoavan-ketra dia nandefa taratasy any amin'ny sapan-draharaha-mpanjakana misahana ny hetra ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni hoy Soava Andriamaritafika Papakateny. Raha ny voalazany dia taratasy mangataka fanazavana any amin'ity sapan-draharaha-mpanjakana voakasikitino nalefa ny seni ny antony tsy namalina izy ireo na ny antony tsy nahazoany marika valmanana izany atota taratasy izany. Miandry ny valiteny ny sapan-draharaha misahana ny hetra ny seni melohany andraisana fanapahan-kevitra famaranana ny lisitra ireo kandida voatazana. Androany alatsinainy maraina moa no tonga teny anivon'ny seni eny Alarby ny solotenany atoko tiako Madagasikara nanatitra taratasy ho an'ny seni mba handraisana izy ireo andraikitra manoloana n'ity trango ity. Amin'ny Alarby izao raha tsy misy ny fiovana no tokony katona ny fandraisana farany taratasy filatsaka ovidiana eny anivon'ny OVEC. Tonga nanome voninahitra farany vatana mangatsiaka ny filohan'ny delegatsiona manokana Antananarivo teo aloha raha manambitana Richard teny enoloan'ny lapan'ny tanàna Analakely ny filoham-pirenena Andry Rajoelina maraina io. Tamin'izany no nanolorany maro voninahitra commandeur de l'ordre national ho an'ity PDS teo aloha ity. Nambarany ihany koa fa raha manambitana Richard no saika ho kandida natolotry ny filoha ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo saingy izao izy nindaosy ny fahafatesan'izao. Fanararotana fisahanana andraikitra famezana tombon-dahany tsy ara-drariny ary fanodigodinana volam-panjakana mandidina ny 700 tapitrisa ariary no nanenjehany tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAK ny ben'ny tanàna natsiranana voalohany Javijozara Jean-Luc no elohin'ny fitsarana 5 taona hatramaizina sy andola-mandy 20 tapitrisa ariary ary tsy mahazo manao asa-panjakana mandritry ny 3 taona ity olom-boafidy ity. Tsy tonga nanatrika ny fotoam-pitsarana azy teny amin'ny PAK tamin'ny 13 septambra teo ity tompona andraikitra ity ary mbola karohana amin'izao fotoan'izao efa misy didy fisamborana azy nivoaka tao aoriana io didim-pitsarana io. Mety misy fifandraisana i Madagasikara sy Iran raha nipetra-kevitra nivoaka tao aorian'ny fikarohana arkeolojika natao teo amin'ny toerana misy ny Tenika ao amin'ny tangory tendrombohitra Isalo na masify Isalo. Teo anelanelany taonjato fahafolo sy 12 amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no mety ho nisy ity fifandraisana ity. Ry zareo Portugais mantsy hatramin'izay no fantatra fanamorona ity toerana ity mety hanova tanteraka ny fahatakarantsika ny fifanankalozana ara-kolontsaina sy ara-barotra aty amin'ny ranomasimbe Indiana tamin'ny moyen âge araka izany ity voka-pikarohana vaovao ity. Nanapa-kevitra ny Fédération Malagasy ny handball fa afindra eto Antananarivo ny fiadinany io tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja handball amin'ity taona ity. Ny 20 hatramin'ny 19 oktobra izao no tanterahana eny amin'ny kianja mitafina Korondrano ity fifaninanam-pirenena ity. Raha ny fandaharam-potoana ny Fédération moa dia saika tany Toamasina no atao ny fiadinany io tompon-daka Madagasikara 424. Nanambara amin'ny Fédération fa noho ny antony maro samihafa no nahatonga ny fanapahan-kevitra hamindrana izany eny amin'ny kianja mitafo Ankoay eny Korondrano. Mariana moa fa ireo ekipa roa tsara indrindra na amin'ny lahy na amin'ny vavy no isolotenan'ny Madagasikara amin'ny fiadinany io tompon-daka ny faritry ny ranomasimbe Indiana ho an'ny club na ny CCCOI izay ho atao ny 14 hatramin'ny 13 Novambra eto Antananarivo.